ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Dia faly mirabantsika mpanaraka izao fandaran'izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia ho aminareo riavana ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia isika hivavaka. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, dia mbola faly mitera misaotra mankalaza amin'ny voninahitra ny anaranao zay, ny famonjam-ponao sy ny fitiavanao, ny tehirizonao anay tsady izao maraina vaovao mahafinaritra izao indray. Misaotra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay narotsaka taminay, fa ny fahasoavanao tokoa ny mbola mahatozo anay. Misaotra fenao ny nombo anay nanjotsaka ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao. Misaotra fanahy masina fa teo foana koa ianao indrindra nanomana anay ny amin'ity fotoana ity. Mbola mangataka famelan-kely kokoa nefa tompony amin'izay rehetra tsy fahatanteranay mamonjafo mamelany elokay. Ankehitriny ary dia izaro izao mofonao izao izay, dia no fanahy masina izay efa nanomana anay mbola hampiteny anay indray, mba hahafahanay manambara ny sitraponao Tompo, indrindra mba hitoetra ao am-pony tsirairay izany teny izany, mba ho fiainanao azy, hitondra fanavozana ao anatiny, hitombrony amin'ny finonanao, indrindra mba azahoany miaina izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sangatahana izany vavaka izany, misaotra ray io. Amen. Timoty faharoa toko fahatelo, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny 17. Efa hita dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjohy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny Tompo nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana, fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia anjotso hiaratsy kokoa, sady mamitaka ny fitahiana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho amintsika riavana ny fahafenon'ny fanahy masina, azahoantsika mandray vatsim-panahy amin'ny alalan'izao toroteny izao. Andinika aloha hevitra vao indray isika amin'izao volana Novambra izao dia ny hoe hiaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha dinena dia mifampitot tsara tamin'ny loha hevitra izay nodiniantsika tamin'ny volana Oktobra lasa teo izany, satria ny olona miavao amin'ny Tompo no manana izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Tsy ety ivelany fotsiny anefa izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany, fa mila hiainana mihitsy izany. Andelo jerentsika hoe inona izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Voalohany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ireo toe-panahy an'Andriamanitra. Ohatra ny fitiavana, satria Andriamanitra dia fitiavana. Manao izany ny Baiboly manontolo, ary nasehony izany tamin'ny nanoloran'ny zanany Jesosy Kristy tonga olona hamonjy ny olona. Izao indrindra no voalaza amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra koa riavana dia Andriamanitra mpamindra fo. Tsy mijery ny fahadisoan'ny olona izy, fa mbola niala nenina mba hiverenan'ny olona aminy, araka ny teny eo amin'ny Ezekiela toko 7:30 ny andininy 1:12 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha velona o Jehova Tompo, dia tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny elan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Izany dia manamarina fa mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra, satria dia Andriamanitra mpamindra fo izy, ka dia mbola miandry atsika hiverina aminy mba nanantsika anjara eo aminy. Andriamanitra koa riavana dia Andriamanitra marina. Izy dia Andriamanitra marina satria dia tsara marina izy, arakarak'izay ataon'ny olona tsirairay avy. Ao koa ireo toetra nasehon'i Jesosy Kristy raha tetỳ tany izy, ao koa anefa ireo toetra nananan'ireo apôstôly, ary isan'izany ny Paoly, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra koa
dia ireo toetra rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Natoko sika fa raha manaraka tsara ny nofinaina manjito zao volana novambra zao sika dia hahalala ireo toe-panaraka an'Andriamanitra ka hiaina amin'izany. Andeha isika hiverina amin'izao mofinaina izao. Ny lohahevitra raisitsika amin'izao mofinaina izao dia ny hoe ireo olona afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ho zaraintsika telo izany lohahevitra izany. Ny voalohany dia hoe ny olona afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tia fampianarana. Ny olona afaka faharoa dia hoe ny olona afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ireo olona maharitra amin'ny fanarahana ny tompo. Ary ny fahatelo dia hoe ny olona afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ireo olona matoky ny tompo. Andeha ho jerentsika ny lohahevitra voalohany hoe ny olona afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tia fampianarana. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 10. Fa ianao kosa efa nanaraka tsara amin'ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako. Paoly eto dia milaza ny Timoty fa afaka hiain'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izay izy satria nanaraka tsara ny fampianarana, ny fitondran-tenany ary nafantatra ny toetrany. Sika izany dia tsy maintsy tia fampianarana aloha raha tia hiaina izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Ataontsika hoana moa no hiaina amin'izany toe-panahy izany raha tsy fantatsika izany. Ilaina izany ny fampianarana dia ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Izany ihany no hananantsika fahalalana an'Andriamanitra. Izany no anambaran'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2 ihany 7:7 hoe izay soratra rehetra nomeny tsinjomandry an'Andriamanitra dia mahay soa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiny izay diso, ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana. Tsy maintsy mazoto izany isika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra mba hananatsika izany toe-panahy izany. Raha mandeha araka izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany tsika anefa dia be ireo fahavalo izay tsy mamela antsika hizotra amin'izany. Izany no andeha hidirantsika amin'ny fizarana faharoa hoe ny olona afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ireo olona maharitra amin'ny fanarahana ny tompo. Voalaza amin'ny Paoly eo amin'ny 12 izany, eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izany ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehany. Ny tompo dia tsy nanafina izany zavatra andro izay manaraka azy izany, fa tsy maintsy ho enjehany izy no ny anarany. Ho Jesosy amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Matio 10:12 tapamby hoe ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako. Tsy ny mpanaraka an' Jesosy ihany anefa no enjehana, fa Jesosy Kristy mihitsy no enjehan'ny olona raha tete amin'izao tontolo izao izy. Hitantsika ny fijaliany, ny aretany izay nafara tamin'ny fahafatesana. Paoly eto moa dia milaza ny nanenjehana azy eo andininy 12 tapamby, nanenjehana azy ny fahoriana izay niaretan'ny Paoly dia notantarainy indrindra ary nolazainy ao amin'ny Koritiana 2:12 ny andininy 720 ka 720 ivaky zao amin'ny anaran'ny tompo hoe indimy aho nokapohan'ny jiosy, inefapolo latsaka ihary, intelo nokapohana tamin'ny azo aho, inzay maka notoram-bato, intelo nivaky sambo, inzay andro sy inzay alina no nitoetra tao amin'ny lalina. Nandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompotany namako, saika nahita loza tamin'ny Jentilisy, saika nahita loza tamin'ny tanànao, sady saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny rahalasantoka aho. Izany ny fahoriana sy ny fanenjehana izay niaretan'ny Paoly. Ary tsy Paoly ihany fa izay rehetra nanaraka an'Andriamanitra dia no enjehana anisan'izany ireo apôstôly rehetra izay maty martyo. Sy akoriavana dia tsy maintsy mivonona amin'izany raha tia hiaina araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka dia vonona isika fa inona zavatra miseho dia tsy maintsy mijoro isika satria izany no sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho ataontsika dia ny aina amin'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Raha mijery isika dia naharitra tamin'ny fanenjehana ireo olona izay nanaraka ny tompo.
na dia atao ary ny ady mafy tao ny fanenjehana eny na dia hiasa tamin'ny fahafatesana ary dia nahajoro ny olona. Hitantsika koa zany raha mijery ny tantarany fiangonana kristiana teto Madagasikara tsika, ireo martio izay noenjehana no vonoina navarina dia naharitra tamin'izany. Araky ny teny Rasalama martio hoe fantako izay inoko ary dia tsy natahotra izy na dia niasa tamin'ny fahafatesana azy fa dia naharitra tamin'izany izy ka tsy nivadika na niembotra. Izany indrindra no andeha hidirantsika amin'ny fizarana fahatelo farany hoe ny olona afaka miaina amin'ny toepanaraka an'Andriamanitra dia ny olona natoko ny tompo. Hitantsika izany eo amin'ny 9:12 tapany be hoe ary ny tompo na afaka ahy tamin'izany rehetra izany. Fantatsika fa tsy nafen'ny tompo izany fanenjena na fahoriana hiasa amin'ny mpanaraka azy zany, saingy nanome toko izy fa omba an'izy ireo. Izany no teny eo amin'ny Matio 20:20 tapany be hoe ary indro zao momba anareo manjakariva ambara-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Izany no toky fa tsy mandeha irery sika rehefa mandeha miaina amin'izany toepana araka an'Andriamanitra izany fa ho Jesosy Kristy tompo izay momba antsika, mampahery antsika ary miaro antsika koa amin'izany ady izay tsy maintsy atsehany izany. Ny tompo mihitsy moa nefa ny teny hoe nareo angina fa za hiady ho anareo ary tena metoko kosa amin'ny fotoana izay tenenanareo dia ny fanahy masina no teny ho anareo. Tsy zany toky fahomby zany ihany no nambarany tompo fa nampananteny Jesosy ny valosoa ho an'izay rehetra maharitra amin'izany fanenjehana izany. Indrindra izy ao amin'ny Matio 10:22 hoe halan'ny olona rehetra ianareo ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany ilay valosoa lehibe nampanantenainy tompo dia ny fiainana manjakizay miaraka aminy rehefa miverina ety amin'izao tontolo izao izy. Eny tamin'izany fanantenana izany ny mpanaraka ny tompo koa namafy aza ny fanenjehana na dia niasa tamin'ny fahafatesana izy dia tsy natahotra izy ary tsy nampihemotra azy tamin'ny fanaran'ny tompo izany fa dia nijery lavitra izy, nijery no avy izy. Izay moa no nambaran'i Paoly amin'ny Romalina 9:20 hoe fataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy azo oharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Izany ry havana no andeha hiainantsika izany toepanaraka an'Andriamanitra izany, satria voalohany izany no akasahan'ny tompo andehanantsika mba tsy hanatsinitsika eo amin'ny fiaviany ary atoky fa ny tompo nomba antsika amin'izany. Arak'izay namparany Paoly eo amin'ny Tesaloniana voalohany 4:12 hoe ary ny tompo anie ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia takanay aminareo koa mba hampiorona ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatsihan'ny raintsika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mba amin'ny masina rehetra. Koa dia mareza ry havana ary dia indrindry Paoly hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana ary mareta amin'ny fivavahana. Noho izany dia iainy ny toepanaraka an'Andriamanitra mba hananantsika izany fanantenana izany ary indrindra mba hatokisantsika fa tsy irerintsika fa omba antsika manjakariva Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka ny fiazakazahana hananantsika izany fiainana manjakizay izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho antsika kosa izany teny izany. Amen. Isika hivavaka. Andriamanitra rainay eo dia misaotra anao noho ity fotoana nomenao anay ity nahafahana indray ny fampizara ny teninao izay miantso anay mba hiaina tokoa ny tompo amin'izany toepana araka an'Andriamanitra izany. Ahafahanay miaina amin'izany nefa tompo dia tsy maintsy mianatra izay, tsy maintsy mazoto izay amin'ny famakina ny teninao mba hanananay fahalalana anao Jesosy Kristy, indrindra mba ahafahanay malala ireo toepana araka an'Andriamanitra ary izay mety
tsy maintsy hiaretanay ary indrindra nitoky izay omeny tompo fahombanay izy ary indrindra mampanantenanay ianao tompo ny amin'ilay valosoa lehibe dia ny fiainana mandrakizay dia ampahireto aho izay tompo mba hiaina izany toepana araka an'Andriamanitra izany anjoso mandrakariva tsy emotra fa aritra hatramin'ny farany satria izay maharitra hatramin'ny farany tokoa ny novonjena dia mametraka ny fiainana indray eo ampelantananao tompo amin'ity tontolo andro ity dia ianao no mbola ombanay amin'izay rehetra ataonay sy alehanay dia mitondram-bavaka koa izay tompo izao fiangonana izao dia ianao no omba ny fiangonana mba hitaizan'ny olona hiainy izany toepanaraka an'Andriamanitra izany mitondram-bavaka koa ny mpitanjana izay madiva isotso ronono ankehitriny dia ampahery azy ianao ary mbola hiainy izany toepanaraka anao Andriamanitra izany kosa na dia fa tanteraka sy vita ny asa izay fanandoranao azy dia ampaherezo izy sy ny ankonany mba hitoetra mandrakariva ao aminao Jesosy dia mametraka koa tompo ny asa fitoriana ny filazantsara dia isoranay ny fitoriana ny filazantsara tany olona hafa dia vita somatsara tokoa ny trano fiangonana tany dia mba hiaina ny toepanaraka an'Andriamanitra ary vahoaka anao izay monina any dia koa nampahery ny mpitoro ny filazantsara rehetra mba ahafahany mitondra ny olona ao aminao Jesosy mba hiainany tsirairay koa izany aim-panahy araka an'Andriamanitra izany dia mitondram-bavaka tompo ny firenenay dia ianao ny asa amin'izao firenena izao ianao ny tahany mpitondra mba ahafahany miaina koa izany toepanaraka an'Andriamanitra izany mba hitondrany amin'ny vahoaka amin'ny fahamarinana ary indrindra amin'ny fitiavana dia ianao no omba tompo amin'izay rehetra ataonay amin'ity tontolo andro ity sa mahafona masaraka anay ianao dia amin'ny anaranao Jesosy ary nanaovanay sy angatahana izany vavaka izany dia sitrakay tompo nampiaraka izany amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe Utunga ni fanzakanao, atawa ni sichakunao, itangamtani ni lunch, mgone ni sasa walai, aramandelani kai, takana melani sirika tamne, anasatutuna ya fakabana, famalafanya ya mrasi, amawafatagana siniri, aramfunda chamadaksai. Amen. Dia misaotra ny tompontsika riavana afaka nanaraka an'izay izao mofinaina izao raisoaran'ny tsojano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra sy ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy efa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorona ary mpitoetra anareo ho azy any amin'ny fanjakana mandrakizay amen dia man'Andriamanitra ero ny voninahitra amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina